fa maninona noa taritina lavabe le izy. Iza moa ny olona mitsikery. Olona totra ny fanlatsaka filoham-pirenena daholo anie. Olona mpanohatra anie. Mila zatra miteny marina, mila mahazaka koa zany maheno teny marina koa. Fa za hono tsy mahay tantara, fa za hono tsy mahay politika. Fanontaniana petraka fotsiny dia zao hoe nisy ve nivatam-paty tamin'ny 2018. Iza no nanao azy? Iza no nanongana ny tia fitondrana zay dingasy ny tia fitondrana zay hitantsika mijoro ty. Zao tena marina tsy haiko hoe tsika ty moa manao kory tavo tian'ireo daladala koinareo zany tany ty bakao mivady karakory avakeo tsy mety ampiasay raha fampitona fahavaratsy. Ino zao dikany andeha nimbatsika ny lala ty sy mbatsika amizay magnino zao fa tsy te helika anareo leroa sailanareo zany nareo tery amin'ny fanjakana zay voainareo hoe impiry zao mandeha fa afatra eto hoe avelaonareo fasika io anareo le ara tany ndraiky manahirana anareo nareo fa haiko izy io anareo ndraiky io anareo mangalana io zao mialatsiny aminareo fa nareo tery fanjakana anao mesista izy io jerevonareo ararakany boka izy to ararakany izy araka karakory la yapodiny amle place nangalana anazy olo leroa maharina hoe olo sahirany na sahirany karakory ianao jerinao tsy sahirany olo ambaran'olo zay hoe mijaly vola mampijaly olo fa tsy jery. Antsika zao simba lala ty tsika foana voany eo bakeo tsisy olo afaka mandeha ty praitandraza amitsika zany sahirany aby ka zay zao tsy ndraiky indroe mametraky afatsy amty place tetra ingonareo fasika io fa io mahatonga nyty lala ty tsy simba lavadavaky jiaby aloha ary afara ary satria alain'olo fasika io avidin'olo tsika zany tsy mijery ny andrampitso mihitsiny fa androany foana ampidianonareo fasika io zay gnazy tavela io zay saretinareo le fasonareo any fa nareo fa haiko nareo raha mbola mahita ty mandeha zao mandeha amin'ny fokotany ary tsy haiko angamba président fokotany miaro anareo amty raha ty zay vo sambany ko ni nangala tsy sambanareo fa maro izy io jereo vo sambany any tony any ty nangala anao to fa nivola amiko hoe fa navita voyage anareo voyage rek zay tsy anareo foana fa maro anareo manao azy io lalana ty ampiasain'olo maro rehefa tsy mahivita mangala amin'ny carrière agny anao afaka mandeha sarety izy eo afaka mandeha ambalakida agny afaka mandeha agny amin'ny lala mandeha an-tsany ty agny misy fasika misy carrière agny misy tany mpanjakana tarararaka atsika raha rehefa da aminareo fa tsy mety lereo tsy mety tsika manjary fagnometsiny eto tsika suite ny vidéo nataontsika zay tamin'ny roa andro lasa zay ngambany bbb moa zany félicité misy any koa manakina koa nefa na izany na tsy zany ilaina ihany zany ny mba ahafahantsika zany mifanoro mifanitsy rehefa misy zavatra zany mandalo io tsy hoe amin'ny resaka vie sociale marina tsika ary mila mahazaka an'izay koa mila zatra miteny marina mila mahazaka koa zany maheno teny marina koa fa nisy vidéo nataoko zay manambara tantara zany tsy fanadina ary tsy misy olona ankalaina hoe tsy tiana ty na inona zavatra ataony tsy maintsy aratsina na ohatrohatran'izay tsika tsy manana fomba fijery ohatran'izay ary fa lazaiko matetika hoe za tsy manoana tsangan'olona fa manoana fotokevitra aoka zava zay ary tsy manana intention mihitsy isian'ny resaka adipoko zany diso zany adipoko zany zavatra fa tena fa tsy azo anoarana idiran'ny firenena anankiray ao anatin'izay ary tsy avy ato anatiny raha misy ny adipoko avy any ivelany foana io zany hoe raha ny firenena ohatran'ny Madagascar
tsy firenena andalovan'ny resaka dipoko zany satria mbola firenena miaina ao anatin'ny torimaso tanteraka tsisy fahavalo avy any ivelany loatra manao pression antsika fa tsika avy ato anatiny no manimba nyity firenena ity samy mahalala tsika ny tantara mahafantatra ny mety antonatony mahatonga an'izay resaka dipoko zay tsy hany ny resaka fa resaka fampitahana nataoko mahakasika ny mety fiarahany antoko samy antoko fiarahan'olona samy olona dia anjarantsika mifampitsara au contraire raha nahita ny fanambarany serasera madana reo dia fototra amin'ny resaka incitation à la haine ary fanoanana fanosehana ny malagasy samy malagasy hiady dia nafindra aty amiko aty zany io zavatra tsy niresahiko no nolazaina ary naparitaka fa dia mahagaga ny fanjakana zany tsy misy fanadedina mihitsy nefa anisan'ny nanamborana anay nampigadra anay no ny antony resaka dossier foronina io nefa ampidirina anao dia amena sazy anao zany manidy vava zay zany sazy amena anao tsy mahazo miteny anao dia mangina nefa tia firenena raha manana ary zay tsy voasakanareo tsy teny mihitsy filoham-pirenenantsika ary vazaza hay gasy fomba hoana moa zahay no tsy ampiteneninareo zay tsisy anikan'izay io fa ny tiako zavatra petraka fotsiny nakasika an'iny be dia beny no mety tampoka satria raha manaratsy an'ity fitondrana ity zany ianao dia aloha teo be dia be nitaitra satria zaho tsy manohana tsangan'olona ampodiko ihany zay fa teo reo filoha taloha reo tsisy fombiaza matotsika tonga amin'izao toerana misy antsika zao na nisy ny asa tao tsy naomby zay zany no azo ambara ka raha nytenany reny zany aho zavatra nisy fa raha ohatra nareo manome tsiny manilika ny tsiny amiko aty fa zaho ony tsy mahay tantara fa zaho ony tsy mahay politika fanontaniana petraka fotsiny dia zao hoe nisy ve ny vatam-paty tamin'ny 2018 iza no nanao azy iza no nanongana nytia fitondrana zay nodingasy nyty fitondrana zay hitantsika mijoro ty zany hoe fitondrany rajonarmakanina zany iza no nanongana an'io iza sy iza rehefa voavalinareo zay zany mahafantatra iza ny aradia fa tsy hoe anao tsy mahay tantara anao moa tsy azoko tantara 2018 fa dia odinontsika zaho eto hiaro ny candidat zay toanako mazava zay ary nanoanako azy tsy resa-bola fa resaka foto-kevitra zany hoe vonona izy anao décentralisation izay tokoa ny filan'ny malagasy ary tsy nisy nanao efa ela zay no nampety ny fiainana raha ohatra tsika miverina amin'ny tantara ihany tamin'ny andron'ny première république dia zay no nampahomby ny fitondrany tsy ranana dia androany zany tsika tsy nanao an'izay koa tsika taoriana tao raha tsy tamin'ny fotoana didera-tseraka angambany misy an'izay prince autonome dia rehetra izany dia mahatsapa anao fa tsy tian'olo ny décentralisation ny mpitondra rehetrarehetra zany tsy tian'io ha diso fantatra haitsika loatra ny antony tsy hitiavan'olona mitondra ny resaka décentralisation voalohana miena miasa miena ny fahefana dia izay zany tsy mety amin'olona mitondra zay hitatsika am'izao na zavatra farany kely tsy maintsy hoe tema fampiarana an'izay fa ny olona moa tsy mitovy sasany manohana tsangan'olona zay kosa angambany tsy anatin'izay fa foto-kevitra ihany zany anay ka zay moa zany misy tezitra mihitsy rehefa tezitra anao dia inona moa nazoko atao anao fa mitondra tsikeranao koa anao ento zao le candidat-nay na dia fa teo ane nanangoro-karena izy tianay foana inona problème an'izay safidinareo zay fa zay tsy ohatran'izay zahay mila ny fahaleovantena ny firenena tena marina mila fahalalana ho an'ny gasy rehetra mila ny gasy koa zany mba miaina amin'ny arena zay nameny zanahary azy hiainany inona ny fahotana am'izany fa raha miteny an'izany zany dia hoe manavakavaka iony ray fa coscotière serasera madana tsy mahazaka an'izay aferanareo zay raha mafinareo nandroso firenena ty amin'izao fitondrana zay arovanareo mafy zao fa zahay vahoaka tsy maintsy mitondra ny taraina mitondra ny tsikera amin'ny fahitanay fa tena tsy mandeha amin'ny lohany zany ny fitondrana ny firenena latsaka katerena isika izao ny filiera rehetrarehetra tsisy zay mandeha amin'ny lohany simba fomba hoana moa zao terenao tsy hitondra tsy anohana rivo vaovao raha mitondra an'izay dia lazainao fa hoe coscotière non voany koty tianao tsy tianao voany malagasy rehetra tianao tsy tianao na ny Tananarivo aza Tananarivo hitantsika lalana lavadavaka ny lalana rehetrarehetra
fako vangongo ingana zay Tananarivo tsy nahita ny Tananarivo maimbo ohatran'izany maimbo maloto amin'ny fomba ahoana zay hitanao manitra io fako vangongo reo mivoaka miverina lasa parfum io dia manaiky zany gasy rehetrarehetra fa mamoaka parfum loto dia tenena hoe loto ary tsika mila mizatra an'izay zavatra tena misy marina tenena hoe zao no misy fa zahay tsika samby Madagascar eto samy mahay ny tantara misy iza ny fanoana tamin'ny 2018 iza ny fanampy nareo moa manome tsino hoe mbola sy teny any iza moa ty Andry Rajoelina niara-dia reo tamin'ny 2018 tsisy mandany zany eny na izy tompony fa io mitovy amin'ny rehetrarehetra io rehefa tsy mifanaraka na mpivady an-trano misaraka koa io izaza fito tsy aoditrano izy malagasy zay niara-dia reo fa tsy hoe amin'ny ora farany izy niala efa ela izy niala nanangana ny vovonana misy azy izy procédure zany dia zay mandeha amin'izay inona ny antony décentralisation tsisy resaka contrat eo hoe ty vola ohatrinona menanao dia mandeha ty anao non au contraire fitondrana ara nividy anay fa zay tsy nandeha tsy fanala-baraka eto tsika tsy fanala-baraka tsika ambarako anareo zay fa moramora ihany serasera-mada fa zahay tsy ohatra anareo ny politika zay ataonareo dia politika miainga avy any amin'ny lainga ary fototra avy amin'ny lainga zay no nataonareo hatrizay dia zao izy manendrika anareo rendrika anareo zao hoy izy fidèle zara-pera zay hoe mitadiava anareo mpanao grigri amin'ny monde ity hiaro anareo fa sarotra ny petrahanareo ary sarotra ny petrahanareo voan'ny firenena mila fanovana fa tsy hoe rehefa mitaky zany zay zavatra marary anay ty amin'ny faritra dia lazaina fa cause côtière non cause ny gasy io ny gasy rehetrarehetra tompoko dia efa mifangaro tsy afaka ampidina io fa ny olona zay manaiky an'izay ny olona zay koa mba misaina ihany hoe ny olona salama ve tsy misototoka tsy mifokarongony ohatrany ataonay zao dia menimeny fahatany ve tsy mahafantatra an'izany dikan'ny république zany tsy mahafantatra ny dikan'ny firenena zany fa ny firenena dia olona samy hafa mipetraka ato samy fiaviany samy finoany fa ray amin'ny maha-malagasy atsika zay tandrovanay zay fa rehefa tsy mahita valy tsy mahita ambara dia manaiky fa raha ohatra ka marina ianareo dia lazanareo iza no tena tomponantoka tamin'ny vatampaty tamin'ny 2018 zay nametrahana ny radionarym-mampianina TGV ve sa tim raha malala fa niaraka anareo reo kanefa eto samy miaro tombontsoany raha ohatra ka tim anareo arovinareo ny filohanareo lazaonareo fa nahavita be teto fa atreto zahay nahita mbola tsy mahomby ny firenena mbola mahantra ny firenena mila fanovana ary mila sahy ny gasy manova tsy misy havatsika ao nizaniza na sy teny tsy havanao na ravalomanana tsy havanao na andry tsy havanao na rolaratsiraky na hajo fa rehefa manao ny mety arovy ary raha mbola tsy teo ampio zay fa teo fa hitantsika ny kilemany ahoana moa nanoanana olona fa tsy teo fa teo ary tsy navoaraha dia mbola manantena anao fa hitondra fanovana reo tsy marina zany tsy maintsy ny vaovao ihany nijerentsika rehefa tsy mety koa esorintsika koa mametraka vaovao hafa koa tsika ela ny ela tsy maintsy mahita tsika filoham-pirenena tia tandrazana marina fa tsika matahotra manova dia ndeha hiverina amin'ny taloha teo ve hoy izy tsika zay tsy haiko hoe inona moa anaran'ny bible miverina amin'ny lohany fa nanao tsy nety azy ny rehetrarehetra hitantsika ny vokan'izay zahay moa zany eto dia mamerina ilaina ny firaisan-kina amin'izao fotoana sarotra zao fa tsy fotoanany faniliana ny tsy fahombiazana zao tsy fotoana ny fampidina ny malagasy samy malagasy zao manoloana ny tsy fahombiazana sy ny fiarovantena zay mila ho ataonareo ho an'olona rehetrarehetra zay manakeny anareo ka zay moa zany hitantsika na tonga an'izao vidéo zao zavatra ohatran'izao dia tsy ho tenenina ve mahita olo anareo manimba lalana fa nimbana lalana nge io izy mahazo tompony amin'io izy mety mahazo 100 000 200 000 izy zany olona rehetrarehetra victime zao dia raha tenenina ve dia hoe manambanimbany manao tsinotsinona olona fitadiavan'olona zay foana manko ny antsika malagasy na dia efa mizavatra tsy mety zany dia zay mitaraina zany mahazo rary donc zay zavatra zay zany tokony miala tsika zany tsy tokony misaina ohatran'izay fa misaina ampahamarinana ny lalàna ihany no mibaiko ny lalàna ho an'ny rehetra jireo tsika tamin'ny France ingy filoham-pirenena migahatra an'andreo satria nanao corruption ny antsika eto ny olom-panjakana ambony ny ministre premier ministre président zany tsy afaka toriana fa tsy maintsy mandalo amin'ny assemblée nationale zahay rehefa ikendreo dia zay vao miakatra amin'ny haute cour de justice
zavatra ohatran'izay zany dia manambara zany mahazo mangalatra ny olona ambony dia tsy azo enjehana. Izy nefa no tena mpangalatra ny olona ambony any eny, ny olona manatoerana any. Satria reto zao mangalatra mety ho samy desina mily ny fanimbana ataondreo. Fa ireo zay olombitsy mahazo tombony amin'io resaka centralisme io anefoefo na trano lehibe ohatrany ahoana komby ny fananandreo sy ny volandreo sy ny arenandreo. Fa ny madinika ihany ny mahantra ihany. Mila ialana zay, mila mametraka programma matotra atsika ialantsika amin'izao fantrana zao. Mila sahy miandrika fanovana fa tsy vitany vava fotsiny izy ity. Zahay efa manao ianareo fa manao inona moa ty ohatrany hoe zahay efa mitsambikina ngenareo fa mikipy matoa firenena latsaka ankaterena. Zay le izy fa ho antsika rehetrarehetra koa tokony misaina rehefa vao mahita zavatra ohatran'ireny mba mijery inona moa zavatra tena nolazain'le olona. Tena fanaratsiana ve sa zava misy marina? Ka ny marina io matetika hoe mangidy andrenesana ho izy ny malagasy ny marina. Mangidy io. Rehefa henonao mangidy io fa miova anao rehefa avy eo rehefa tratra marina miova. Fa tsy hoe fankahalana hoe tonga dia tsy tianao raha ihanina ninona zavatra ataony dia tsy maintsy akihaninao. Misy ihany zavatra mety atao tovotokana ty fa zany raha misy raha isan-jatony. Taloha teo ohatran'izay fa aza adinonareo ny malagasy zany isika rehetra zany hoe mitady fampihavanana amin'ny pirenena ity firenena ity. Tsy fampihavanana mpanao politika hoy aho fa ny firenena no mila ampihavanana amin'ny alalan'ny tantara. Nisy adiny gasy sy ny gasy taloha fanjakana Betsileo, fanjakana Merina, fanjakana Sakalava, fanjakana Betsimisaraka sy ny sisa. Nisy ady tao tonga ny colonisation. Nisy zavatra tsy mazava maro tao anatin'izay. Zay tantara no avoaka ny tantara marina ampihavanana ny gasy samy gasy. Fa tsy mpanao politika zao jereo voreo andeha hiady koa reo satria nifanongana tamin'ny 2009 nifanongana tamin'ny 2018 dia mitady fampihavana pirenena dia mihavana amin'inona mpanao politika nge maty rapitro hoe fa ny gasy tsy maty io mitohy foana ny anarany io mandra-pahatonga ny andro farany ilaina zay reo firenena mandroso reo efa niatrika an'izany fampihavanana zany ahitantsika hoe lalam-panorenan'izy ireo tsy miovaova satria efa nisy ny révolution française, révolution russe, révolution américaine sy ny sisa eto ambonin'ny tany. Mifandramatra dia mifanaraka. Tsika mifandramatra tsy mifanaraka satria mpanao politika no miady fa tsy fanovana. Zay moa zany afatra lazaiko ihany zay amin'ny fahitako tsy voatery ho marina fa ny asa-bitao ny fampitsarana ny résultat hita koa ny fampitsarantsika matoa atsika mihemotra ary vao maika mahantra dikan'izay lalana tsy izy diso rizorany ty firenentsika ty ohatran'izao mandrora mentsilany zany ny ankamaroany boka malagasy rehetrarehetra ny mpitondra atsika koa mandrora mentsilany dia rehefa tenenina zany tsy tiatsika nefa zay ny zava-misy marina ka engany atsika hoa azo an'izay fomba fisainana madio tsisy fankahalana fa tena hijery amin'ny hitsiny no chansy abitsika ho avy ny élection tsy ho elana.